Move on, move on, move on. Fandarana rahanao eto amin'ny RTA 102 FM. Iarana amin'ny Njakadala. Sy l'équipe-ny RTA Thomas. Radio RTA, Radio RTA. Izay iresantsika mahakasika ny développement personnel. Andraisana vahiny. Iresadresahana ny mombanao. Mombana. Iza moa ianao, fantatrao ve ianao? Isaky ny alahady amin'ny 4 tolakandro. Move on, move on, move on, move on. Dia vala miarabantsika rehetra indray amin'izao alahady tolakandro izao tonga sao tao anatin'ny fandarana move on miaraka amin'ny ekipan'ny RTA Thomas na tsy izany fa ilegara no miaraka aminareo izay otrony Njakadala avy eo amin'ny move on miarabana lesy. Fala miarabany legara dia fala miarabany piaino ny RTA tia Tamatavy rehetrarehetra fala miarabany technicienne ao ambadika eo ihany koa. Tamin'ny herintsika niresaka ny développement personnel sy ny fampandrosoana ara-batana ny ara-batan'ny olona tsirairay avy androantsika iresaka indray ny développement personnel sy ny leadership. Ya thème somary mavesavesatra nefa ny anisan'ny important be ilay satria ny fahaiza mitarika leadership moa zany atao hoe fahaiza mitarika tsy ny olona rehetrarehetra mitondra orinasa na président na association ihany no mila leadership fa ny olona rehetrarehetra izay miaina ao anivona fiarahamonina ny dada rehetrarehetra ny maman rehetrarehetra mila manana an'izay fahaiza mitarika zay hoe ahoana ny fomba hitondrany ny tokantranony ary ny tsy fahaizantsika an'io toe-tsaina sy fomba fitondrantena io zany anisany hoe tsy mitodika makaiza mihitsy amin'ny fiainantsika fa ohatrany hoe io foana ihany ary anisan'ny olana ngeza be eto amin'ny firenena malagasy ny mahavitsy loatra ny olona afaka mitarika. Afan'ny olona iomana tsara anatin'izay hoe loha hevitrantsika androany izay ngamba dia sitsika hira anankiray aloha dia tonga dia avy hatrany dia vavantsika ao anatin'izay développement personnel sy ny leadership zay. Ya, mety tsara zay sady maro ny ankizy sy ny tanora sy ny olon-dehibe ihany koa zay mandray note dia fotoana zao fakana ny penina sy ny taratasy ho an'izay manao enregistrement ihany koa dia azo atao tsara ilay izy. Mkweza nareo fanjakana au nareo kwa razana anareo ulube naye mtanti langatika barabara na mnareo la habinge la kukandia nareo mkwezi Sara.
eny ary zay ny amin'iny mozika iny fa tonga dia miditra anatin'izay hoe développement personnel sy ny leadership zay nzaka atsika matetika voaresakitsika atao anatin'ny fandarana mihitsy le hoe mitarika le hoe ilaina ny mitarika ilaina ho betsaka ny mpitarika eny anivon'ny fiarahamonina ary nisy fotoana moa zany ametraka an'izay fanontaniana zay mihitsy hoe raha lasa mpitarika daholo ny olona ny anivon'ny fiarahamonina dia anahoana dia efa nisy valiny tamin'izay tao anatin'ny fandarana fa amin'ity le resaka leadership ty ary matetika mihitsy koa izy tya misy manao foana isa taona any anivana fikambanana saotra zany misy formation na leadership ary inona marina ny tena tiana tongavana ao anatin'ity hoe leadership ty tena tiana tongavana ao anatin'ny leadership dia hoe ahoana ny afahana mandrindra vondrona anankiray ho amina tanjona anankiray mazava tsara noho zany mifandraika be amin'ny développement personnel ataontsika le satria tsika le mivohy be any le hoe système de pensée dia fotoana zany androany afahantsika mivalapatra kely manao lizy ny akoatran'izay ny olona manao leadership tena manao développement personnel isan'andro mihitsiny satria isan'andro izy mamorona objectif na mamaritra vision hoe mbola mitodika makany amin'ny direction tokony alehako ve ny fiainako sy ny vondrona entiko ao anatin'le vondrona resaka io araka le teneniko teo hoe mety hoe tokantrano mety hoe association mety hoe orinasa mety hoe fiangonana dia ny leadership tompoko tsy misy lavana leadership mihitsy raha ohatra ka ho atao lesona fotsiny le izy androany zany le izy tokony ho takatrao hoe raha miaino ianao dia ampepetrahana eo ianao zao dia tokony mieritreritra hoe mitodika makaiza ny fiainanao zao dia iza le olona hotaritinao tsy misy raha itsika an'izay olona mahay leadership be any zany raha ohatra ka mandrakity ny androany izy mbola tsy mahavita mitarika olona na anankiray azy ary tadidio fa ny leadership dia lay olona manao an'ilay leadership ny tenany mihitsy no taritiny voalohany zay izy vo afaka mitarika olona hafa anatin'izay hoe leadership zay fitaritana makaiza le izy amin'ny lafiny inona ya ka zay le tenentsika teo hoe makany amin'ny tanjona anankiray mazavatsara nidikan'le hoe mandroso mantsiny dia tsy hoe mandroso fahoany fotsiny fa natao hoe fandrosoana dia hoe miainga amina point anankiray ianao makamina tanjona anankiray précis tsara mazava tsara fa possible mety hoe mandroso ianao nefa ny makany amin'ny lalana tsy tokony ale fa zay mihitsy zany izy hoe mazava tsara ny tanjona noho izany ho tanisantsika ao anatin'izao fandaran'izao hoe inona daholy ireo taharo na hoe ingrédient fototra mba ahafahana mametraka mazava tsara hoe okay ohatr'izao ny leadership hitondrako anazy ankoatran'izay ny leadership misy karazany be da be samy hafa mihitsy zany zao ny leadership anglophone sy ny leadership francophone sy ny leadership sinoa samy hafa le izy arakaraka lay rafitsaina misy eo anivon'le fiarahamonina dia ho an'ny mouvonna manokana ny leadership ny mouvonna leadership anglophone izay nampifandrindrana satria ho an'ny mouvonna dia io leadership anglophone io no akaiky indrindra amin'ny rafitsaina malagasy zay no mahatonga ny hoe ao anatin'ny mouvonna tsy miasa saina loatra amin'izay diplomanao ny mouvonna tsy miasa saina loatra amin'izay mety fahaizanao fa sy ny pozinao indrindraindrindra fa hoe mavita inony ianao zay zany lay tena voizina ao anatin'ny mouvonna ny olana ozy isika ho atsika eto Madagasikara dia zao be da be loatra manana diplôme fa tsy manana fahatsapana hoe inona ny atao par rapport amin'ilay diplôme ny ankoatrany hoe efa diso tamin'ny choix na filière tamin'ny vao nianatra dia be da be no manana doctorat be da be no manana maîtrise fa tsy manao asa mifanaraka amin'iny akory izy satria diso ilay safidy efa lesosika tamin'ny tany amin'ny voalondohany mantsiny zay dia eo indrindra zany mahatonga le hoe andao somary miverina kely mijery fitaratra kely ny tsirairay hoe inona marina ny zavatra vitako inona marina ny mety amiko dia mitodika makaiza marina ny fiainako zao dia izay zavatra zay no resantsika ao anatin'ilay izy hoe andao ametraka objectif isika hitambara mety hoe hitambarana fa mety koa izy hoe anao manokana ary be da be possible be no hoe misy leader maromaro ao anivona fiarahamonina fa ny sasany mitarika amina resaka social ny sasany mety mitarika amina resaka économique ny sasany mety mitarika amina resaka spiritualité dia reny rehetrarehetra reny zany afaka hoe le leader tary amin'ny économie ange mety lasa suiveur indray izy atao anatin'ny social le zany hoe afaka mifameny foana zany le izy ka tsy olana mihitsy ny hoe
hoe lasa be da be ny leader fa lasa tsisy indray no hotaritany tsy mitombona loatra zany zay eo aminatin'ity fanehoan-kevitra anankiray ity satria be da be foana ny dimension azo hotrandrahana ao anatin'ny fiarahamonina anankiray dia izay fifandraisan'ny développement personnel sy ny leadership izay zany nololafintsika zao manitikitika ny saiko manokana le hoe aninivan'ny fiarahamonina araka le nambaranjaka teo hoe misy ny leader anatina sosialy anatina point maromaro nefa ela ihany ny siny zany hoe leadership zany sy ny olona nanao an'izany magaga nefa le fiarahamonina mbola hita hoe mbola tsy tafarina tsara ihany le fiarahamonina zany hoe le mapita an'le izy ary ve zany no tsy matafita tsara an'le izy sa hoe le olona le taritina mihitsy no tsy resa lahatra sa inona le ny aliantony tsara fipetraka le fantaniana ny antony dia satria le leadership natao fa le développement personnel tsy natao tsy hoe satria manao développement personnel isika dia manindraindra le développement personnel fa isika mahalala fandrosoana rehetrarehetra dia maingy amin'ny tsirairay ary rehefa le tsirairay ao anatin'le fiarahamonina no mandroso dia misy fiatraikany amin'le fiarahamonina izy rehefa misy fiatraikany amin'ny firenena noho izany le plateforme ohatrany hoe manao trano zany tsika hatramin'izay projet rehetrarehetra zay eritrereto hoe eto Madagasikara efa mihoatra ny 700 ny association sy ny ONG eto Madagasikara zany hoe isika zany anisany mahazo tombony amina famatsiana sy mahazo fanampiana arabola be da be fa ireny projet rehetrarehetra reny lasaiza zao satria ndraindray ireny projet reny mihitsy no lasa manimbatsika satria ao anatina projet anankiray ange hatramina kifafa sy éponge mbola etoan'ny projet zany hoe miandry mahazo fotsiny zany le olona ao anatin'le projet fa le fahaizana mikaroka tsy ao anatin'ilay fiarahamonina dia nefa na izay fahaizana mikaroka sy fahaiza-mamorona zay anisan'ny point clé anankiray ao anatina leadership noho izany tsy hoe diso ilay nampitana an'ilay leadership tena aniovan'ny fiarahamonina fa voalohany indrindra aloha ilay rafitsaina malagasy mihitsiny no tsy miomana amin'izay fitarihan'izay ny fitaizana sy ny fampianarana nanomboka tamin'ny voaniditra ny anatra mbola marteleny ny tany am-piangonana dia mamolavolantsika ho mpanaraka fotsiny mpanara-drendrano fa tsy andinika mazava tsara hoe mitodika mankaiza zao ny fiainako zao dia ny akoatrin'izay ilay leadership napetraka ndraindray leadership mba hafahana mangeja olona hoe mba hanaraka foana ary zareo mba ho lasa guru za hoe tsy mandeha io raha tsy zany eo zay mihitsy zany le fahadisoana mihitsy kanefany ny tena atao hoe leadership dia hoe ny mpitarika dia mamorona olona ho lasa mpitarika ihany koa ary io no mahatonga ny hoe mafy be ny formation ao anatin'ny mouvon mafy be ny taimbava atao ao anatin'ny mouvon satria olona mpitarika le ho volavolaina fa tsy olona iainoaino fotsiny sy hoe mahafinaritra mihaino conférence ataony jaka na hoe mahafinaritra mihaino fandarany jaka sy legara ao amin'ny RTA fa hoe ahoana ny atonga anao ho lasa mpitarika mihitsy eo anivon'ny fiarahamonina misy anao izay tsy iasanay sy legara saina akory hoe napiahatra an'le izy anao tany sa tsy napiahatra fa anao manokana an'le izy dia raiso tombony ho anao zany hoe misy ny taritina reo taritinareo zany tsy hoe ho taritina fotsiny koa fa miezaka koa reo mba ho lasa mpitarika ihany koa après sady tsy le hoe manaraka fotsiny koa hoe manaiky an'izay le hoe ity olona anankiray ity nefa natao mpitarika atsika dia efa zay ataony sy zay teneniny foana ny arahantsika marina tsy maintsy hoe anaraka an'izay teneniny sy zay atao fa tsy hoe ambokony fotsiny tsy hoe manaraka ambokony fotsiny raha fahazahoko anazy zay mihitsy le izy hoe ahoana ny fomba mola volanan'le olona taritina mba ho lasa mpitarika ihany koa dia amin'izay fotoan'izay zay le atao amin'ny fomba fiteny malagasy hoe fanilo miampita le izy dia zay dia nanisany olana anankiray ho antsika malagasy koa isika tsy tia mizara zany hoe raha mahaiza dia tazomiko anarery le izy zay amin'izay mba zarery no mahay azonao zay toetsaina tsy tia mizara izay zany anisan'ny problème be mihitsiny dia lasa tsy mandroso isika satria mijanona fotsiny amina niveau anankiray le fahaizana sy fahalalana tia tena loatra izahako tia tena loatra isika malagasy na koa tsy matoky tena ka ndrao raha ampianariko an'le gara le zavatra haiko dia sao dia voatsindra n'le gara rehefa kelikely resetina mofo gasy zao no nisan'ny tena efa exemple hitako hoe akaiky be tamin'izay mihitsy tany ambanivohitra tany aminay zany hoe misy mahay mofo gasy dia nefa mofo gasy tsy ho amidy le ho atao fa mba te hanao mofo gasy fotsiny fa mba te hanitatra ihany koa hoe asiana zavatra fa miaraka aminazy fa tsy nazo an'le resetina mofo gasy mihitsy
dia rehefa ohatr'izay ilay izy dia lasa tsy mivoatra ntsony ilay olona satria matahotra concurrence izy dia akombony ho anazy ao ilay izy dia nefany raha ohatra ka nizary izy a dia mampamorona azy dia tokony ahita fika hafa foana izy na dia za manokana aloha zany tsy matahotra zany na misy mangalatra ary projet ako satria zahako isan'andro mahita hevitra vaovao foana dia izay mihitsy no tokony foazina hoe ahoana ny atonga na olombelona io miaino io a hoe isan'andro ianao mahita hevitra vaovao foana fa tsy hoe mandeha routine be hoe zao ny ay tamin'ny lasa dia zay foana mandraky ny androany dia lasa tsy mandroso mihitsy isika lasa tsy mivoatra mihitsy ny isika dia zay système d'adaptation ao anatin'ny olombelona zay zany le nivonoana tao anatin'le fomba fitaizana sy fomba fanabeazana ary io a ny anisany anankiray olana tamin'io dia hoe isika malagasy a dia omena tsina raha vao nanao fahadisoana dia lasa matahotra manao fahadisoana kanefany a lay fasahina manao fahadisoana mihitsy mahatonga antsika manana expérience tanam-pianarana ianao raha ohatra ka manao échec raha ohatra ka tsy afaka fanadinana na hoe tsy nahay matière anankiray dia miblamen'ny fiarahamonina sy ny tao an-trano ianao dia be dia ianao hoe ianao dia tena olona vendrana mihitsy tsy mahay kanefany a izay fahadisoana izay tokony mamolavola avao anatinao hoe tena tsy mety amiko ty matière ty fa ity ny tena mety amiko noho izany tokony mifonce azy amin'itsy ahako fa isika zany zao a tsy maintsy hay daholo le matière rehetrarehetra nefa rehefa avy eo vita ny fianarana tsy ambony tsy ambany ohatry ny traingona alika ozy izy ny fomba fiteny malagasy dia izay zavatra zay zany hoe raha ohatra foazana kely izay fomba fisaina sy fomba fiaina izay ao anatina tontolo anankiray a any amin'izay misy anao any dia ahoana no anaovantsika azy eny ary somary fanontaniana nitikitiky ihany moa iny teo fa dia toizatsika amin'ireo point maromaro zay tokony anizatsika n'izay resaka développement personnel sy ny leadership zay ny fandarana ya ny voalohany indrindra aloha zany dia hoe manana rafitsaina dia averiko indray le lesona ireto ingrédient dimy reto a le ilaina ao anatina rafitsaina voalohany indrindra misy natao hoe nofinofy na rêve dia io rêve io zany zao a no lasa mivadika ho lasa vina na vision izy ny teny frantsay a dia ao anatin'ilay vina misy tanjona be da be dia ao anatin'le tanjona misy zana-tanjona noho izany a mila hainao manomboka androany zany zao no manavaka tsara hoe inona ny vinanao dia inona ny tanjonao a dia misy zana-tanjona be da be zany hoe rehefa manana an'ireo détail ana zavatra ireo ianao dia mora aminao amin'izay manomboka zavatra manomboka androany io zany manomboka amin'ny nofinofy le izy ary tadidio foana fa ny nofinofy ny zanakao ny nofinofinao ny nofinofin'ny olona anankiray manodidina anao a dia mahaizy azy satria toetra ao anatiny a no miteraka faniriana ao anazy dia mitondra tena mifanaraka amin'ny nofinofiny olona anankiray ny olona nangeza be eto Madagasikara dia lay nofinofy mihitsiny a no ny sombaina sy ny vonoana hanika vao manomboka manana nofo ngezangeza lay tanora malagasy na le ankizy kely a dia ny olon-dehibe mihitsy mamono an'ilay izy hoe manao revongadry ianao manao ariary zato ampandrina manofy atoandro manofy mitsangana tenenina daholo izy rehetrarehetra hanika lasa matahotra manofy isika kanefa na le nofo mihitsiny a no mitondra fampandrosoana dia ny fahaizana mamohan'izay nofinofo zay indray a tsy ampy ny manonofo fotsiny fa tsy maintsy hainao indray zany rehefa avy eo hoe inona ny hay sy fanao mifanaraka amin'ilay nofinofy dia aza mijanona fotsiny hoa hoe mahay an'izao na mahay an'izao fa ataovy lasa fanao le izy ny dikan'ilay hoe fanao a dia misy fomba fiteny français zay hoe l'habitude c'est une seconde nature zany hoe rehefa lasa fahazaranao le manao an'izy a dia lasa toetranao ozy izy Aristote hoe ny zavatra averimberitsika foana izay lasa fanao no maha isika antsika dia izay zavatra zay zany a ataovy lasa le zavatra hainao ataovy lasa iainana sy atao a izay misy fiatraikany eo aminao sy eo manodidina anao dia ny efa misy an'ilay fandaharana ny resantsika momba le hoe OMS le hoe objectif mission stratégie raha ohatra ka androany ianareo zay vao naheno fandaharana dia afaka mangataka amin'le gara ianareo mino fa tsy olan'izay le gara hoe mandefa SMP any amin'ny le gara ianareo a hoe mba omeo an'ilay émission tamin'ny lasaka nga zay fa zay te hiaino efa somel
ya alefa impeny mail anao alefa impeny adresse mail dia alefa an'le gara satria ho antsika manokana ny fahaizana amin'zara no anisan'ny atonga be ho antsika ny sarin'izay fahaizana amin'zara zay ho anay ao anatin'ny Move On dia hoe ile gara manana labozia mirehatra ny antsika rehetrarehetra miresaka aminy sy miaino radio zao tsisy mirehatra fa raha mangataka any aminazy isika dia tsy mihena mihitsy ny azavana avy any amin'ny labozia an'le gara fa ny azavana ato amintsika mitombo dia noho izay fahaizana amin'zary zay dia ho tadidy foana hoe tany amin'le gara ngentsika nahazo an'le afondrehatra ary ho tadidy foana miakatra zany ny estime de soi n'ile gara eo anivon'le fiarahamonina ka raha sanatriavina maty ny labozia an'le gara dia isika rehetrarehetra no mandeha miazakazaka hoe tia ndraika anga fa ty aminay misy fa ny olana eto amintsika za ihany no manana dia azomiko anarery le izy hany ka ny manodidina ana rehetrarehetra dia mivavaka mafy sy mikazo mihitsy ny hoe ngainao tsotratra ny alika dia ho maty io anao io dia maty dia lasa faefatra manitra indrindra eto ambonin'ny tany isika satria tsy misy partage. Objectif, mission, stratégie efa nataontsika taloha zay zanam-pandarana zay fandarana anankiray zay efa voaboasantsika tao anaty fandarana ino ny faharoa ino zany hoe MS ino zany ino ia mifandraiky amin'ilay hoe ataovy lasa fanao ny nofinofy zany hoe ny haisin'ny fanao zany no arindra mifanaraka amin'le nofinofy ozy isika tamin'le fandarana tamin'ny voalohany hoe ndraindray tsy takatritsika mihitsy sady tsy tratratsika mihitsy ilay nofinofy sy le tanjona satria ny haisy fanao mifanaraka amin'le izy tsy mety tsy ampy. Fahatelo dia ny fahatelo ny olona ifandraisana efa nataontsika ve zany fandarana zany le gara mbola tsy natao zany ivalaparantsika misimisy kokoa izy amin'ny fotoana mety satria tokony mbola miresaka tempérament sika tsika efa ndresaka tempérament tsika ho an'izay mila lesona indray zany momba ny tempérament na ny hoe fiboyaka toetra dia angatao any amin'le gara tsy maninona mihitsy dia ny olona ifandraisana tadidio fa tsy maintsy mifandanja amin'ny nofinofinao ny olona ifandraisana raha ohatra zany ndaontsika akaparabole raha ohatra ny nofinofinao ngeza be noho izany ny relation anao tsy maintsy ngeza be raha ohatra national ny nofinofinao na ny projet anao dia tsy maintsy national ny relation anao raha international ny nofinofinao dia tsy maintsy international ny relation anao ny antony tsy mitombona mihitsy ny hoe ny projet anao international nefany miresaka amina chef pokotany raha tsy sahanao na miresaka amin'ny olon-dehibe eo amin'ny fanjakana eo an-toerana misy anao raha tsy sahanao io zany tsy maintsy hay ny mandrindra an'izay dia ny olona tsy namanana voalohany indrindra tonga dia omeko lesipapa ny olona tsy namanana voalohany indrindra dia ny olona mpanambany nofinofy raha vao ny olona anankiray manambany nofinofinao na olona mpanambany nofinofin'olona dia aza minamana aminazy satria ozy isika teo hoe mahainao anao mihitsy n'le nofinofinao tadidio tamintsika mbola nianatra tany am-pianarana dia misy ankizy mety niteny izy hoe teo lasa pasteur dia rehefa any anininy ankizy izy dia vao mainka mamolavola eritreritra izy ao anatiny hoe za teo lasa pasteur satria izao no antony dia manomboka eo izy raha mandinika nareo fa miova sahady ny toetrany zany hoe na ny fandehany raha manao fandeha masimasina kokoa matotra kokoa ny fomba fiakanjony tsy mitovy amin'ny ankizy rehetrarehetra atao am-pianarana ny ankizy mimeme azy kanefany iretsy vendrana meme azy retsy mihitsy ny tena vendrana satria izy efa manana nofinofy fa retsy tsy manana nofinofy io zany zay olona masaha manonofo zany imezana foana eo anivon'ny fiarahamonina dia jereo tsara fa manomboka eo izy dia lasa mahay soratra masina ho azy lasa mianatra soratra masina izy zay le hoe haisy fanao dia lasa fanaony ny mitory-teny ohatra hoe mifoka sigara le gara dia hitoriny teny satria zany ny fanaon'ny pasteur nefa izy mbola tsy pasteur akory zany hoe mamolavola ny ianao anao zany ny nofinofy raha ohatra ka zao zany le tanora anankiray efa manomboka manana nofinofy hoe je veux être milliardaire dia manomboka eo izy misy zavatra miova sady ao anatin'ny lohany hoe inona ny film jerena iza milliardaire eto à Madagascar iza milliardaire eto à Tamatavy iza milliardaire eto amin'izao tontolo zao manahoana ny fomba fitondranteny tena ny Mark Zuckerberg na manahoana ny fomba fitondranteny Bill Gates dia zay zavatra zay lasa alainy tahaka zay azony alaina tahaka tonga dia mifindra ho azany aminazy le toetra ahoana ny fomba firesaka rianina dia manomboka izy mafantatra hoe
ny olona ohatra zao kay ohatran'izao ny fitondrantenany, ny olona ohatran'izay kay ohatran'izao ny fomba firesany, ny olona ohatran'izao kay tonga dia fotirenany fotsiny izay olona manambany nofinofiny ary tsy misy rarahiny an'izany. Dia izay zavatra izay zany le anarana manomboka eto. Dia ny fitondrantena anankiray mila hay manomboka androany, dia rehefa manomboka manana nofinofy ianao dia aza imehezana ny tenanao. Ny problème antsika zany koa dia hoe vao manomboka ianao mihitsy manana nofinofy hoe je vais être milliardaire, ça en fait de possible, zany hoe na ny tenanao na ny tenanao ara zany meme aminao, dia ahoana moa zany tanteraka an'le izy. Dia izay mahaiza mifandray amin'ny tenanao, aiza manambany tena mihitsy. Dia samy hafa ny manambany tena sy manetry tena. Ny manetry tena dia hoe ny olona ambony ihany ny afaka manetry tena, toetra zany le fanetry tena. Fandrandray afangarontsika mihitsy ny hoe manambany tena sy manetry tena. Ny manambany tena zany dia le hoe kizay moa mahantrako, kizay moa tsy mahaiko, kizay moa zaoko, zany ve dia ho vitako. Dia iny zavatra iny aloha alana mihitsy iny, fa tadidio manomboka androany hoe efa ao anatinao daholo ny hery rehetrarehetra hanatratrarana ny tanjonao, satria anao milay. Dia tadidio fa ny olona milay ihany no afaka manao zavatra milay. Dia foazo zay toetra milay ao anatinao zay, ary resao aminao isa maraina eo ambody fitaratra hoe milay ianao, dia ny olona milay ihany no mahavita zavatra milay. Dia dia tsindriko kely le resaka ny fomba ilazana anazy moa anatin'ny développement personnel dia hoe réseau affectif, zany hoe olona ifandraisana izay mankasitraka anao rehefa manao zavatra. Tedavina io réseau affectif io. Ozy izy ny français hoe derrière un homme fort il a toujours une femme intelligente. Les femmes intelligentes ao ambadiky le bandy anankiray mafy be mahavita manao zavatra ngeza be, tsy hoe manana doctorat, tsy hoe manana maîtrise, tsy hoe manana licence ny atao hoe intelligente eto zany, fa mahatsapy izy hoe inona ny tokony ataony amin'ny vadiny, inona ny affection ilain'ny vadiny. Dia ohatran'izay koa ny vehivavy, ao aoriana ny vehivavy anankiray mafy be misy lehilahy izay réseau affectif. Dia izay affection zay jereo angety zavatra resako anareto hoe efa mavita douche le monsieur maraina alohany andeha asa, dia efa miakanjo izy, dia efa mipetrapetraka tsara ny akanjony, fa mbola kitian'ny vadiny kely le vozona akanjony. Dia iny tadidin'le ry foana mandra-parivony andro hoe ny tanandra fotsy ngeny kitika kely ny anina, dia alaizy be izy ihany mentanentana tsara izy any am-pandehanana. Zay le atao hoe réseau affectif. Dia tonga avy miasa indray izy dia maika ahody kokoa izy satria te ahita n'lay réseau affectif any izy hoe inona indray ny zavatra milay ho atao rehefa avy eo. Ary io zavatra milay io tsy voatery zavatra ngeza be, tsy hoe nahazo cadeau Porsche ianao na hoe fa ireny pitsopitsona fiainana kely reny, ireny ingrédient kely reny mahatonga an'ilay fiainana matsiro be. Io zany mora ny mandrindra fiarahamonina rehefa mahay mankasitraka isika. Ny zava-doza ary ny tena zavatra mampalahelo dia indraindray lay olona ao an-trano mihitsy no tsy réseau affectif an'ilay tanora. Ohatra hoe misy tanora anankiray mieritreritra izy hoe maman za te ho lasa docteur, dia manomboka eo le dada sy mama mihitsy mamono an'izy hoe tsy possible zany, tsy nydretraretra tanisainy daholo, na mety manaiky ihany izy. Fa rehefa saina manao raharaha le tanora, ohatra hoe nasaina namafa-trano dia misy partie tsy voafafa tao an-trano dia ozy izy le olona hoe zao enao ny anao dokotera nefa ny trano fafanao ara ohatra zao. Ny olona ohatran'izany le atao hoe mpanambany nofinofy, izay le famafana trano tsisy idirany mihitsy amin'le dokotera, fa nitady an'izay occasion rehetrarehetra foana anambanina. Dia amin'izay fotoan'izay simba be mihitsy ny maha-izy azy an'ilay tanora, sy ny maha-izay, ny maha-izy azy personnalité dia maha-izay identité amin'ny teny malagasy. Raha ataontsika amin'ny teny malagasy daholo ny fandarana mety be da be tsy maharaka ohatran'le manazatra antsika hoe adika foana le izy dia adikatsika foana le izy. Dia anapiko kely an'izay fotsiny hoe tanosainao eo daholo ihany koa ny zavatra qualité ratsy amin'ilay ohatra hoe anao dokotera zao ohatra, dia ny zavatra qualité ratsy misy amin'ny dokotera dia tanosaina amin'ilay olona. Tsisy zavatra tsara mihitsy zany mba lazaina amin'le tanora anankiray hoe anao dokotera izy hoe dokotera ngeka ohatran'izao, fa le ratsy amin'le izy ny qualité ratsy no tanosaina. Zay le hoe manambany nofinofy. Dia ho an'izay miaino tsy maninona na ozy izy ara ny olona sasany hoe mampianatra olona mafilonja aka-dala, fa tena izay mihitsy le izy hoe ho an'izay miaino raha ohatra ka mpanambany nofinofy ny olona manodidina anareo dia aza hinamanana ntsony. Possible be zany hoe dada sy mamanao mihitsy le mpanambany nofinofy dia aza hinamanana ntsony. Ny dikan'izay zavatra teneniko izay dia hoe aza tenenina anazy tsony nofinofinao, natao hoe namana dia iresahana ny zavatra rehetrarehetra. Namana dia na misy problème ianao dia afaka mitantara aminy, faly ianao dia afaka mitantara aminy, fa indraindray ianao raha vao misy problème dia vao mainka lasany azonao. Io zany aiza tantaraina amin'intsony,
mitedava foronya io réseau affectif io tedavo le izy dia mety elabe anao vao ahita an'le izy fa tsy maninona zany satria tsy maintsy alohanao koa ny vidiny zany hoe ifandraiso fotsiny raha ohatra hoe tsy afaka miala amin'ilay fiarahamonina zay manambany nofinofy ianao dia ifandraiso fotsiny zareo aza tantaraina anazy ny nofinofinao zay mahatonga an'ilay hoe misy fomba fiteny zay hoe ny tanjona hoy ny aza tantaraina amin'olona zany ny anton'le izy a satria amin'ireo olona manodidina anao reo misy olona tsy manjarinjary toetra misy olona tsy valahara natao hoe tsy valahara tsy ratsy natao hoe tsy valahara fa natao hoe valahara aloha zany dia mitovy aminay ohatra hoe mitovy fomba fisaina zany saotsika dia hoe valahara iny olona iny dia ny olona tsy valahara izay olona tsy mitovy amiko natao hoe tsy valahara fa tsy hoe fanozonana akory natao hoe tsy valahara io zany a izay olona mitovy aminao izay mitovy vina aminao inamanana fa ny akoatran'izay ifandraiso fotsiny samihafa zany ny ifandraisana sy namana samihafa ny olona ifandraisana ohatrantsika zao tsika mifandray amin'ny olona rehetrarehetra fa tsy minamana amin'ny olona rehetrarehetra satria tadidio fa ny namanao dia singa anankiray mahatonga anao mandroso na tsy mandroso io zany manomboka androany a fidio mazava hoe iza ny olona manodidina anao ary fanapa-kevitra anankiray ngeza be zany orzalahy rehefa samy anambady ihany dia réseau affectif alaina vady ary ny tena afantarana an'io réseau affectif io dia zao io na manao zavatra na tsy manao zavatra dia milay foana mifampitakisikisyna sy miaraka eny dia hiaraka foana ny olona réseau affectif zany satria mahatsapa n'izay affection zay ry zareo dia zay moa navoakako tao amin'ny Facebook ndra iandro hoe inona no mahatonga ny olona rehefa miady dia mitabataba satria mifanalavitra loatra mifondry zareo zareo tsara samy ao anatina efitra anankiray zareo fa mitabataba be satria efa voarefy ny fanahy tsy nieritreriny fa mifanalavitra loatra ny fondry zareo le maha izareo an'zareo mihitsy no mifanalavitra dia lasa mitabataba ny olona fa zareo ny olona rehefa mifankatia fa zareo miteny moramora na mifampibitsibitsika na mety efa tsy mifampiresaka ntsony fa mety fihetsika kely fotsiny dia efa kopiny anankiray zao ny tiana tongavana zay zavatra zay zany mila foazina ao anatina réseau affectif ny olona grand rehetrarehetra andana dinio zay efa nahita an'ilay film nataony film Nelson Mandela dia jereo fa nanambady Nelson Mandela tamin'ny voalohany dia rehefa vezany saraka tamin'ny vadiny dia misy sipa anankiray misy vehivavy anankiray lasa vadiny taty aoriana izay tena réseau affectif any satria io tsy nanambany mihitsy ny nofinofiny na dia gadra lava ary Nelson Mandela na tsy nanambola ary Nelson Mandela fa izy no nandeha niasa mba ahafahana mamelona ny ankohonany keliny sy mampandroso ny tokantranony io no natonga Nelson Mandela ho lasa filoham-pirenena dia jereo ihany koa ny Obama ny Barack Obama sy Michelle Obama dia nisy mety efa betsaka ny nahita niny zay le leadership hoe efa betsaka ny nahita niny horonan-tsary na ny fitantarana iny hoe nandeha nisakafo tao amin'ny restaurant i Obama sy Michelle Obama sy Barack Obama dia haika sipany Michelle taloha no tompon'ilay orinasa tompon'ilay hôtel zany dia ozy izy Barack Obama hoe raha tsy za zany vadinao dia takizay ianao vadina olona tompona hôtel dia ozy izy Michelle Obama hoe zako miteny aminao fa raha io ny vadiko dia io ny lasa président des États-Unis oviana ianareo vehivavy malagasy no masamy teny an'izay zavatra zay amin'ny vadinareo matoa ny vadinareo tonga amin'ny toerana amin'ilay be io dia satria ianareo no natonga anazy teo na mety tsy ianareo koa fa mety misy olona hafa ny ambadika any natonga anazy teo dia mitandrema tsara zany matoa potika ny vadinareo dia mety misy fiatraika any tamin'ny zavatra nataonareo na mety misy olona koa any ambadika any mety mamany mety nanabavany mety sipakamana mety sipany dia eo zany mila mivelatra tsara le fomba fijery rehefa samy anambady any dia olona mitovy fomba fijery sy vina vadina matoa ny olona mikorotana foana dia satria misy faniriana tsy mitovy ao zay dia zay leadership izay mitady an'izay réseau affectif zay ary ny témoignage nyreo grand rehetrarehetra reo indrindra fa ny président des États-Unis moa zany tena masama moka hoe ohatran'izao ny fiainandreo rony satria ho an'ny Amerikanina milay be foana ny hoe manao success story hoe inona ny lalana ny lalovan'ny lahy teo amin'ny fiainana mba zareo amin'ny olona zay jereo tsara ny fivoarany Amerikanina satria zareo tia manao partage ary rehefa tonga aty Madagasikara zareo dia mandany fotoana mihitsy zareo miresaka satria zareo tia manao partage amin'ny olona manodidina anazy dia ary le rondreo ny bandy akamba
zay mihitsy nilazana anazy réseau affectif bandy akama na efa président de la république le rony dia mbola miantso foana andreo bandy akama reo isaky ny ariva ohatra hoe ohatran'izao lesiny andao lesy mba iona fa tsy hoe satria rehefa lasa président ela dia mifotoreny lahy daholo amin'izay mibanda namany lahy satria ireo no namola volany lahy ho eo dia mbola eo foana ary zareo ary jereo fa misy karazana olona ny fahombiazanao ihany ny namany any aminao fa misy olona tena ianao mihitsy na mahomby ianao na tsy mahomby ianao dia ianao nytiny ary io a hita taratra eo anivon'ny fiarahamonina malagasy satria ndraindray ny fahombiazany zanaky le ray aman-dreny ny tiny fa tsy le zanany dia tena ataony mihina mifatiny mihitsy raha vao manala baraka ny anarana ony raha ohatra hoe misy be voka tsy manambady dia manala baraka ny anarana ony a ka ndraindray le ray aman-dreny mihitsy maniraka an'le zanany hoe andao alana ny zaza fa zahako manana sipakama be voka le sipakama dia ny dada sy mama ny tena hoe tsy alana zany io fa teraka io dia tazainy dada sy neny fa tsy hoe menatra amin'ny fiarahamonina dia raha sanatriavina moa zany ka ianao le ray aman-dreny nampaniraka an'le zanako hoe alao le zaza dia raha maty le zaza dia ianao nge zany tompona andraikitra zavatra ohatr'izay zany le hoe ahoana ny ahafahany sy ny fifankatiavana misimisy kokoa sy mifanakaiky misimisy kokoa aza variana mijery ny fijery amin'ny fiarahamonina isika malagasy misy an'izay fomba fiteny zay foana hoe tsy nitany ny fady fa ny vava am-bahoaka fa vahoaka tsy isaina sy vahoaka tsy manana nofinofy engely mimenimenina aminao isan'andro reo e ary izany ka anankiray ngezabe eto Tamatavy mialatsiny ahako fa teneniko le izy a potsipotserintsika mihitsy le satria vaindra halamarary mba ahafahana mamoaka an'le nana ao anatiny le izy dia fitiavana no mahatonga anaisy le karaha amin'ny tenany izy hoe io fankahalana ny manodidina anao eto anivon'ny fiarahamonina eto Tamatavy io tsy mety anio e fa maninona raha manao zavatra ary eto Tamatavy a manao zavatra eto Tamatavy sika ao anaty mouvement dia mahatsapa mihitsy hoe misy olona eto Tamatavy a aminazy natao hoe manana fahefana dia manakihana sy manimba zavatra fa raha ohatra ka ianareo mahay zavatra rehetrarehetra sy miseho anareo manana fahefana reo a no manao zavatra anankiray avy dia milay be eto fa aza zay manao ihany ny kianina ary tena isika malagasy record mihitsy amin'ny fanakianana nefa ny samy tsisy manao nininona daholo dia fomba fisainy zany fomba fitondranteny zany anatin'izay hoe tahavy dimina hoe ingrédient zay ny resantsika zao ny ravitsaina misy le hoe nofinofy aloha na revy a dia vadika vina manana vision dia ny tanjona dia misy zana-tanjona dia avy eo ny objectif mission stratégie le hoe OMS a zany hoe ny hay sy ny fanao dia hoe mila mety amin'izay zavatra zay mila mifanaraka zay hay sy fanao zay mifanaraka amin'le nofinofy sy mety amin'le nofinofy dia ny fahatelotelo hoe ny olona ifandraisana mila mifandanja tsara amin'ilay nofinofy a ilay olona mifandraisana zany hoe tsy mpanambany nofinofy a fa efatra sy ny fadimy no arahantsika alohan'ny anarahantsika hira indray satria lavalava zay mbola piko kely a ny aloha aorianany hirytsika miresaka ny faefatra sy ny fadimy satria lavalava fa ny ao amin'ilay ifandraisana mbola tsindriko kely izy hoe ny anankiray a misy karazany telo ny ifandraisana ny anankiray voalohany indrindra zany zao le hoe réseau affectif hoe tedafo ilay olona mankasitraka tsy hoe mila sitraka akory isika fa io le mampahery atsika raha ohatra ka tsy mety nataontsika dia ozy izy hoe indray mandeha ve mantavary dia andeha fitsotro be fa courage e na manao erreur be dabiaka ianao dia mbola ozy izy foana hoe courage lesy fa tsy maninona io a dia reny olona reny a tedaviny reny ary vitsy reny fa ankasitraory zareo raha mbola eo foana mandrakitiana androany nininona fahadisoanao sy toetra ratsinao ny fampitondranao tao amin'izareo dia ny karazana olona ifandraisana faharoa antsoina amin'ny teny frantsay fa tsy hitako izay andikana anazy amin'ny teny malagasy fa azavaintsika foana ilay izy rehefa avy eo misy natao hoe réseau de compétences zany hoe ireo karazana olona izay manao zavatra mitovy aminao ohatra hoe le kara ohatra manao animation dia fantatra be mihitsy hoe le gara aminamana amina mpanao gazety sy mpiasan'ny radio maromaro satria a force mifandray amin'ireny olona ireny ianao dia lasa mifampizara expérience dia lasa me mahay dia ianao zany mba nanome andry zareo dia zareo koa mba nanome dia raha ohatra ka tianareo a dia ny hira alefantsika rehefa avy eo somary ataontsika amin'ny hira teny frantsay a développement personnel be le izy tena mampianatra an'izay mihitsy hoe mandehana miresaka amin'olona dia rehefa miresaka amin'olona ianao a dia tsy mitovy mihitsy a amin'le anao le mbola vao fampiresaka tamin'ny voalohany fa ikoloha miankina amin'le hoe iza le olona andresahana na ianao mitombo na ianao potika fa tsy misy an'izany hoe ohatrinao ihany ianao dia ny titre an'le hira alefantsika rehefa avy eo hoe tu es donc j'apprends somary slam le izy a fa enoy le izy raha sitrakareo a dia alalino tsara ny texte
any grand corps malade amin'ny fotoana manarakatsika mety hitantara hoe inona ny zavatra niaina ny bandy grand corps malade io fa mahatonga lery grand corps malade lery bandy ngeza be fa lery malemy mitongony de mitondra be ki lery de basketteur national tany France lery tany voalohany fa nanao piscine de le plongé de nitontona tany enfant le rano lery de nalemy ny colonne vertébrale de nanomboka teo lery zany nofinofiny lery te ho lasa ngeza be ho fantadaza eran-tany hoe tena Michael Jordan no idole lery de no ny simba ny lamosiny lery de tsy afaka manao basket tsony lery de tsy hoe namoy fo lery jereo nge nidirany le développement personnel atao anatin'le izy sy le leadership fa nanomboka teo lery de niketrika andray hoe inona ny zavatra ho atao koa fa za te ho fantadaza eraka zao tontolo zao de nisafidy ny slam lery de noy lery zany zao amizao ao anatin'ny baka frantsay de lasa misy slam ary fantatra eraka zao tontolo zao ny slam izay anisan'ny pion any resaka slam zany i grand corps malade de iainonareo rehefa aveo de hoeninareo hoe trop cool zany fa développement personnel daholo niran'io bandy io miaraka amin'ny Charles Aznavour izy anatin'izay raha zay somary nampivadina zany satria ny slam kolotsaina ho an'ny tanora de io anankiray manao fitorinana aminazy io olona efa lehibe efa antitra de nampivadina ny kolotsaina de mandehana amin'ny resaka amin'olona ozy izy malagasy hoe nevitra tsy azo raha tsy amin'olona a force ianao miresaka amin'olona de mety tsy niteny mivantana le olona hoe zao ny hevitra fa niresaka taminy ianao de nisy zavatra ny klika tao anatin'ny lohanao hoe za mahita fika fa ohatrin'izao zany de aza mieritreritra mihitsy ny hoe lany andro ianao niresaka tamin'le olona anankiray fa tadidio foana hoe nahazo lesony ianao isaky niresaka tamin'ny olona anankiray de réseau des compétences zay de ny farany réseau des performances zany hoe ndana tedavo zay atonga ny zavatra ataonao ivoatra misimisy kokoa ohatra za zany zao nanao développement personnel za efa manana ny réseau affectif ako de nitady indray koa ny réseau des compétences koa de nifandray tamina coach be da be eto Madagascar sy any États-Unis sy any France sy any avelany rehetrarehetra any ako mba afahako mampitombo ny fahalalako de rehefa aveo za lasa nifandray tamin'ny RTA nifandray tamin'le gare de jereo fa tsy nifandray mihitsy le tany voalohany tsisy ifandraisan'zay développement personnel sy le gare fa le gare zany tam'izay fotoana zay ao anatin'ity projet fandarana mouvant ity de atao hoe réseau des performances zany hoe lasa nen'lay kokoa zany le projet satria misy olona anankiray izay mafy be amina animation radio lasa nivady tam'ilay projet développement personnel de jereo fivoakan'ity fandaran'ity fa anisany mba amilay kosa aloha ty fandaran'ity ampanetretena ny zestiavana sy le gare ndao sika anaraka an'ilay hirany grand corps malade ary miaraka amin'ny Charles Aznavour am'le hoe tu es donc j'apprends de miverina anatin'ny zay hoe tahavo dimy zay satria mbola misy anankiroa tsy voalaza mbola ny telo zay ny voalazatsika ndao ary
sanganasa nafinaritra tokoa ny miaino azy tena nafinaritra fa toy izy atsika ny resadresaka nyzaka misaotra ny zakadalany amin'izay safidy ny hira no enotsika izay toy izy atsika anatin'ilay tahavo za moa zany efa manomboka taharo fa tsy tahavo artiste daholo nilay lazaiko teo zany taharo ilay izy fa tsy tahavo dimy na hoe ingrédient zay resantsika atao anatin'izay hoe ilaina anatin'ny fahaiza mitarika izay dia leadership moa zany le resaka ina moa zany zao tokony noteneniko ilay faefatra sy fadimy ay ny faefatra manomboka androany dia fantaro hoe inona ny ananana ny zavatra ananana tonga dia azo anombohana zavatra aza miandry feno ny eo ampelantanana zay vao manomboka manao zavatra fa farito mazava tsara fotsiny hoe mitodika makaiza zany ny fiainanao zao inona le nofinofy dia ampiasao ny ananana ohatra velona amin'izany io zao i mouvant namparitaka iraka Madagasikara ary nisy manaraka be da be ny velany ny projet mouvant io dia nefa ny nanomboako an'izany zavatra zany dia ampanetretena no izay itiavako aminareo mihitsy hoe Facebook no nampiasaiko zany hoe nanana telefônina zany dia nanana connexion za dia satria ao anatin'ny lohako efa mivaingana be hoe teo lasa izako mitodika makaiza ny fitodiky ny fiainako dia lasa nampiasaiko ho azy mifanaraka amin'izay tanjoko zay na ny Facebook ampiasaiko ary dia zay zavatra zay tokony ho haitsika mihitsy ny manaraka ohatran'izay fantaro hoe inona ny zavatra anananao par rapport amin'ilay projet anao dia sahia manomboka zavatra ohatra anankiray ngezabe ihany koa tamin'ny nanomboantsika mouvant teto Tamatave tonga dia nataontsika ny fandaharana ina ndresaka sika dia tena hoe fankasitrahana sy fisaorana amin'ny tafotafo no nomenan'ny RTA satria tena négociation tena B2B hoe andao ohatran'izao ny fomba hifampizarana ny andraikitra sy ny tombony ao anatin'ilay fandaharana dia lasa nisy ilay fandaharana zany hoe trandrao zay rehetrarehetra nananao manana vavy ianao afaka miresaka trandrao le izy io le gara koa témoin vivant zany fa ile gara dia navita nanomorona projet sy namorona asa tamin'ny fahaizana manao animation dia zay zavatra zay inona ny ananana tedavo hoe inona ny anananao inona ny hainao dia capitalize eo le izy sahia manomboka manao zavatra ary le gara tamin'ny herinandro nyresaka tamiko hoe ohatran'izao angeny lalana andiaviko tamin'io fandaharana momba ny skoto angeno nataoko voalohany tamin'io hoe zay le hoe sahia namarika fisina dia trandrao zay anananao dia aza miandry mahay be zay vao izara aza miandry mahay ny zavatra rehetrarehetra zay vao anomboka anao zavatra fa ampitombo izao ozy izy ny soratra masina hoe mandehana amin'izao herinao zao mihitsy ny tonga dia mandehana dia ataovy le izy aza miandry rehefa mafy be satria ny olona rehetrarehetra mitombo daholo reny olona rehetrarehetra hitanao nanana fahombiazan'ireny mba kely daholo ihany reny tamin'ny voalohany vitsy zany hoe tena hoe nandova efa ngeza be ny ray aman-dreniny dia nandova izy ary mandinikinareo ndraindray le zaza nandova reny tsy mahomby ohatry ny ray aman-dreniny ary ndraindray potika mihitsy ary le orinasa ny ray aman-dreniny rehefa izy no mitarika an'le izy eo ny antony le développement personnel nataon'le dadany sy mamany tsy nataon'le zanany dia zay indrindra no mahatonga ny hoe za zao manana namana ohatr' zany hoe tena misy na dia manan-karena ohatra n'inona ary ndreo fianakavian'ireo dia mbola teren'ny dadany ihany le bandikely anangona ny tavoangy ao an-trano dia mibizina tavoangy na dia manan-karena ary zareo zany hoe manomboka io zany dia ambolena sahady le hoe culture entrepreneuriale hoe elahy tiako lasa mpandrara dia izao hoe lahy dia efa mianara mitady vola ny zavatra nanana hay ataovy hay no mitrandraka azy zay zavatra zay mila foazina sy mila ambolena manomboka izao ndraindray fahadisoana le ataon'ny ray aman-dreny hoe za nizaly be tamin'ny mbola kely fa ny zanako tsy ampijaliko amina resa-bola fa vao mangataka goûter reo dia mahazo dia ohatr'izao dia ampiataina amin'izay fotoan'izay le tenenin'ny vazaha hoe gâté pourri zany hoe sady mianta no feno fahalovana ny zanakao amin'izay fotoan'izay ary tsy mety tsy androso mihitsy izy fa mety hanimba zavatra fotsiny zay fantaro ny ananana dia capitalize eo zay ananana mahaiza mitrandraka n'izay kely ananana ary mino za fa ho takatry mifanjakana zany manomboka androany hoe inona ny ananana eto Madagasikara misy bois de rose eto misy volamena eto misy tany malalaka eto andao trandrahana fa tsy hoe tsy maintsy miandry financement sika zay vao vita ny lalana fa atomboy le izy dia andao ho capitalisena zay zavatra misy firy ianao miaina io misy atodo dia trandrao ny atodoanao misy vava dia trandrao ny fahaizana miresaka
misy tanana dia trandrao ny fahaizana manoratra dia andana manoratra projet ary izay mihitsy ny le leadership ny fasahinao manomboka rehefa fantatrao fotsiny hoe mitodika makaizany fiainanao. ohatrany matsiaro kely an'le zandry kely anankiray nivarotra fromage teto Tamatavy iny amin'izay zavatra izay hoe tahina hoe fahaizana miresaka fahaizana mampiasa an'izay ananana dia para tena mbola tamin'izay tahina nivarotra fromage tao anatin'ny bazary kely za mivarotra gazety nandehandeha tao anatin'ny bazary tao namana zay tamin'izany fa tsy hay moana mbola tadidiny le ry amin'izao na tsy tadidiny so fa eny mety raha hitany tamiko dia mety tadidiny any hoe raha Edgar fa anisan'ny bandy kely anisan'ny bandy nafinaritra na ihany koa ny parcours-n'le ry tao anatin'izay setra zao zay efa tafa be moa amin'izao Fidelico cacao resaka chocolat indray no ketriketrehany indray amin'izao fotoana zao efa hitako navoaka manao fromage be mihitsy koa izy amin'izao fa le ry vao tamin'ny novembre tamin'ny 2018 mbola vao fahity le ry tamin'ny novembre tamin'ny 2018 fa nanao ana mandidina misy satria efa manomboka tafy elahy dia manomboka tonga daholo izao olona rehetrarehetra zao namana amin'lahy nefa ny manimba an'lahy le izy ary tena mankalaza sy mankasitraka ny finiavan'iny zandry kely iny koa le ry mbola tanakibo le ry nefa tsy teo ny dadany vao teraka le ry nefa maty ny mamany ary le ry tsy haiko na 5e le ry niala nianatra fa manino le ry no mavita manangana orinasa manino le ry no mitondra avo akizy mihoatra ny 9 aty Madagasikara aty Afrika no manao concours dia le ry tafiditra ao anatin'le 300 mahazo an'le financement enjana nge zany nefa ela sa tsy mahay miteny français ela tsy mahay miteny anglais ela c'est satria masaha izy mampiseho hoe ity ny ananako andeha hotrandrako mafy be zaho anatin'ny lohako za mila manangana orinasa dia mba jereo reny success story reny eto Tamatavy koa misy zay ho avy le ry amin'ny volana septembre bandy kely zanaka olona tsy hoe manan-karena be ohatran'inona nefa nitafiditra nahazo an'lay famatsim-bola hianatra any États-Unis zay voraisina eto Tamatavy le ry zany zao atoato reny zavatra reny zany mila jerena azavarina mijery ny olona foana fotsiny hoe ny antsika malagasy mantsy ndra vao misy olona anankiray mitafana misongadana dia nitsongoloka hoe ka iny ara zaoko ka iny ara zao fa ianao le mitsongoloka io moa zany tsy misy fahadisoana mihitsy dia tsy misy fahalemena mihitsy dia variana foana isika mijery ny côté négatif any amin'ny olona anankiray fa jereo le zavatra ny ainany dia nakaizy izy dia ianao le mitsongoloka foana io aiza amin'izao sa hoe zay be vava no mafy eto tanàna zay ny fahevatra hoe ny ananana zany hoe materialy sy ny hoentomanana ao anatin'izay fanatanterahana ny fahaiza mitarika izay dia ny fahaizana ny nofinofy ny tiana resahana fa tsy ny fahaiza mitarika ilay loha hevitra atsika fa azo atao lasa nofinofo mihitsy ny fahaiza mitarika hoe zahako zany zao dia manomboka androany te ho lasa mpitarika nina ny fadimy ary dia ny fadimy sady ngeza be indrindra izay anasana anareo foana hoe arao ny fandarana satria mifantatrinareo azy mifantatritsika ho azy eny ampandehanana eny le izy hoe iza marina ary zay tsy ho vitantsika androany le izy fa hoe lay ingrédient fadimy dia hoe izy ianao satria izany rehetrarehetra zany miankina aminao tsy miankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany tsy miankina amin'ny lahatra sy ny anjara zany fa miankina aminao fa mbola miankina aminao koa no hoe ankininao amin'Andriamanitra le sa ankininao amin'iza rehefa avy eo zany hoe ianao zany lay centre dia mianga eo aminao raha vao ianao tsy stable dia tsy misy ninina stable reo rehetrarehetra ny tany isaitsika ireo fa fantaro hoe izy ianao dia fantaro hoe inona ny zavatra vitanao tamin'ny lasa dia fantaro hoe inona ny zavatra tena tianao hitranga eo amin'ny fiainanao manomboka androany fa aza mieritreritra zany hoe miandra ny lahatra sy ny anjara na hoe zay mahasoa ataon'Andriamanitra fa na ny soratra masina raha ho an'ny kristianina manoratra an'izany hoe angatao zay rehetra tianareo io zany lay tianao ianao no mamaritra azy dia angatao le tianao aza miandry mihitsy ny hoe dia zay mahasoa ataon'Andriamanitra diso zany ary manompan'Andriamanitra zany natao hoe blasphème satria ny zavatra rehetrarehetra mitranga eo aminao lazainao fa zay ny sitrapon'Andriamanitra diso izany vokatra ny safidinao sy ny fanapahan-kevitrao maton'ny tranga teo aminao le izy dia mety indraindray tsy ho takatra ao amin'ny fafenoa le izy fa ny safidinao androany dia mamaritra hoe ohatran'ny izany mety ho avinao amin'ny sisa
eny tsika koa ny mbola manana fotoana malalaka tsara raha hoan'ny androany sa hoe misy zavatra hafa amenotsika nyty le leadership sy ny développement personnel aty ve sa hoe tena fa hivadika zavatra hafa isika ao anatin'izay fa raha ity fadimy ty no lazainjakadala hoe ngeza nefa tsy ho vitantsika androany mbola manana fotoana atsika manana fotoana tsika fa mety ho tany isaitsika ohatra hoe zay lenteneko hoe tempérament fantako hoe ny tempérament anao iza dia ny olona primaire zany hoe ny olona mibohy eny hoe ny toetrany no afaka mitarika raha vao olona anankiray ao anivon'ny fiarahamonina misy anao ka izy tia miresaka amin'ny olona ny ivelany tranony fa tsy dia tia miresaka ao an-trano dia tadedio fa leader mafy be izy zay zany hoe tsy miconsidéré ny ao an-tranony izy fa izay fivoahana sy fisokafana ny ivelany zay mahatonga anazy tia hitarika an'ireo olona rehetrarehetra ireo ny olana mantsy arak'ilay filaza hoe mpaminany tsy masina taniny dia indraindray lay olona ao an-trano lasa sakana ho amin'ny fandrosoany lay nofinofiny sy lay tiany atongavana dia ireny olo ireny natao hoe extraverti raha ohatra zany ny zanakao iray aman-dreny ka izy lehibe foana hoe nanao ny olona any ivelany any foana dia tadedio fa manomboka androany dia ireny olona ireny lay ametrahana nofinofo fotsiny ao anatin'ny lohany ametrahana tanjona izy dia mafy be ireny amina fanatrarana tanjona aza-potehana zany maizy azy raha ohatra ianao ka olona introverti na olona mikombona natao hoe olona mikombikombona kokoa zany dia hoe izy lay olona rehefa eny ivelany ohatrany tsy miteny zay indraindray voalaza hoe miavinavina fa rehefa ao an-trano be vava sady mahery miteny be introverti ny antsona anazy ny olona ohatrandreny tompoko dia tsy afaka ny hitarika sady tsy mafy be ao anatin'ny fitarihana fa izy zany olona taritiny ary matetika le olona ohatrandreny dia manana foronana manakihana foana dia manomboka eo zany raha ohatra ka te ho lasa pitarika ianao dia foazina aloha zay ianao masamy velatra amin'ny ivelan'ny fanananao zay foazina aloha le izy manomboka zao rehefa aveo amin'ny herinandro tsika amin'ny herinandroany iresaka momba ny atao hoe style d'apprentissage hoe ahoana angany fomba fiasan'ny atodohanao io raha mbola mpianatra zany ianao zao na mpianatra ny CEG na mpianatra ny lycée na mpianatra ny université na olona efa tsy mianatra tsony fa miaina andavanandro fotsiny dia tadedio fa fianarana foana ny fiainana io zavatra ataonao isanandro io tokony fantatra hoe ahoana ny fomba fiasan'ny atodohanao ianao ve olona mpamorona ny atodohanao sa olona mpamerina sa olona mpanao calcul sa olona mpianatra eny am-pandehanana zay karazany efatra zay zany ho vavahantsika zay amin'ny heriny androany sy ny hoe ianao ve manangona lesona amin'ny alalan'ny maso sa amin'ny alalan'ny sofina sa amin'ny alalan'ny touché na amin'ny alalan'ny hoditra amin'ny alalan'ny zavatra tsapaina dia samy hafa daholo ireo fa rehefa ao anatin'le système éducatif eto amintsika izay nany mpampianatra raha tsy mahafantatra an'izany koa hoe ito zazy ito zao ny masony no manangona dia ireny ankizy ireny laindrandray izy mijery fotsiny fa tsy mila manoratra dia misy karazana ankizy miainy fotsiny izy fa izy tsy manoratra satria izy manangona information amin'ny alalan'ny sofiny dia ireo ankizy ireo lay rehefa ohatra nytenentsika zany ny auditif rehefa mianadesona zareo dia vakiny mafy be le lesona dia menimenina izy dia amin'izay heniny sofiny dia ireo ankizy ireo manana foronana sady dia miaino hira na miaino radio na mametraka écouteur no mianadesony dia indraindray izy bedy hoe ianao tsy mifantoka amin'ny fianarana fa vonoa io radio io na hoe io lesona io vakina aneritreritra fotsiny amin'izay fotoan'izay zany ianao mamorika zany hoe potehanao le maizy azy an'le zaza satria ny anazy sofina ny miasa dia terenao fotsiny izy hoe aza amin'ny teny mafy fa vakio aneritreritra fotsiny io izay manomboka simba sahady ny maha izy azy eo horesantsika lalindalina zay amin'ny heriny androany dia arao ny fandaharana atsoya reo namanao mba ifampiresaka sika mba miresadresaka mba ho fantatra hoe iza marina ary moa za ankoatran'izay ina ihany koa ho an'izay manana fahafahana mijery internet dia tedava ao anatin'ny Google misy hoe test MBTI ny fomba fanoratra an'izy dia hoe MBTI dia américaine psychologue américaine telo amsamy no namorona an'io test io dia efa misy amin'ny teny français moa zany le test ao anaty internet
dia tedavy io test io dia valio le fanontaniana ao dia mivoaka rehefa avy hoe ireto ny toetranao dia mahazo valiny ianao ohatrany hoe FTJ na misy lettre efatra zay omeny ao dia rehefa voavalinao le fanontaniana rehetrarehetra niangaviana fotsiny raha sitraka reo raha mety aminareo dia aza mandainga fa valio anao le zavatra ao fa aza valiana ho an'ny olona hafa. Ina le izy teo? Test MBTI dia mivoaka ao ny toetra mivoaka ao le profil ny ilazana anazy mahazo lettre ianao dia rehefa avy eo tediavinao indray ao amin'ny Google hoe métier ou emploi pour tel profil zany ohatra hoe ohatra nyteneniko zany 16 personnalité le izy aty personnalité enina amby folo le izy ao zany hoe ny olona zany ao anatina MBTI misy toetra enina amby folo dia isaky ny toetra anankiray dia misy asa mifanaraka aminy dia raha sitraka reo dia tedavo le izy raha ohatra ka manana zanakinareo ka tianareo fantatra hoe inona ny mety amin'ity zanako ity dia fantaro dia sokafo le izy dia enao mamaly an'le izy dia fantatra hoe ny zanakao io angeka ohatr'izao ary adidy masina ho an'ny ray aman-dreny zany satria ny asan'ny ray aman-dreny tompoko amin'ny fitaizanany zaza dia mamantatra hoe inona mariny ty zanako ity ahoana ny ataoko ho amin'ny fitazana azy ary hoe zanakao ao an-tranondreo tsy mitovy daholo reo ary fady indambo amin'ambozy izy ny malagasy ny mampitahany zanakao foana isaky ny manao zavatra dia izy ianao hoe jereo nge ny zanaky ihaniny jereo nge ny zanaky ihaniny satria ny zanakao ange hafa tsy mitovy amin'ny zanaky ihanina nanareo koa raha tsy ihanina sy ihanina fa nareo mihitsy ny dada sy mamany fa tsy ry ihanina ny dada sy mamany io zany fantaro ny zanakao dia adidy masina ho anao zay test MBTI fanampiko ny njaka fotsiny satria za zao nefa mahita internet ato maharitra 12 minitra elo izy dia iangaviny mihitsy ozy izy mba hoe amaly ampahendrena na tsy tianao ary ny valiny dia valiana ampahendrena ary aza mametraka valiny neutre zay le anteneniko teo hoe raha sitraka reo fa inona moa zany ny antony angaviko anareo nefa ny zavatra mahasoa anareo aza mandainga sady 12 minitra fotsiny dia vita lizy eritrereto hoe mba manokana 12 minitra zany ianao raha ohatra ka tsy misy internet ianao ao an-trano dia mba mandany 900 kely ianao makany amin'ny cyber fa indraindray hoe isika le zavatra mahasoa ohatr' zany tsy misy raha itsika anazy tonga dia mivoaka daholo ohatra hoe ny profil ohatr' zao dia zao ny asa mety aminazy zao ny fianarana mety aminazy eritrereto hoe manomboka eo zany ianao dia efa mba tsy diso filière zay le izy zay zao fa manomboka mamaly fa sady mafantarany azy zaka to mamaly pose kely aloha le gaga fa lalofo tena fantarana na za misy zavatra tiako tonga dia hoe ataoko essayeko le izy hoe tonga dia ohatra zao dia mivoaka fa voavalo amin'ny faharoa fotsiny zay nataoko fa eny sady mitoy ihany ny fandarantsika zay njaka ny resaka taharo na hoe ingrédient 10 izay ilaina ao anaty rafitsaina mbola vo rafitsaina zay fa ny fanilo miampita fanilo zavatra ny raisinao teo fotsiny le fanilo miampita hoe manao hoe mizara rafitsaina zay rafitsaina fotsiny zay fa iresaka mombamomba ny leadership amin'ny akapobe andray tsika zany zao zany hoe mifidy indray zany ianao zao hoe inona ny style anao le style anao io na amin'ny fomba fiakanjo na amin'ny paoziny volo na amin'ny fomba firesaka zany hoe ny olona manao leadership dia tsy maintsy misy zavatra miavaka eny aminazy ny fomba firesany miavaka ny fomba fiteniny le fomba fiteniny resahako zany zao za tonga dia makasitraka ny RTA mihitsy fa misy mandeha tikotiko za dia miresaka ko misy miantso amin'ny telefona dia rehefa avy eo le olona mitondra tikotiko manontany hoe ianao le njakadala fa zay mihaino RTA rehefa alahady ariva nareo sy le gara dia niratra fotsiny masoko hoe wao amilay kosa zany fa eto tamatavy zany manomboka hoe be da be no mahafantatra hoe misy an'izany atao hoe développement personnel zany ary tena nzahako masamy teny hoe ny développement personnel no vahaolana ho an'ny Madagasikara ny développement personnel no mila paritaka be da be eto tsy raha tsika na misy manao copie ary tsika ny ambadika any tsy olana mihitsy na hanao copie ary izy fa nitanjona dia hoe mila miparitaka io développement personnel io dia zay mihitsy le izy hoe alay ho any amin'le gara mandeha fasa
adresse mail any amin'ny legara alainy fandarana zaray ho any amin'ny avanareo rehetrarehetra any amin'izay namanareo rehetrarehetra any ny partenaire antsika eto Tamatave moa zany mangataka mihitsy ireo ray aman-dreny eto Tamatave reo mba alefaso aty mihitsy le fichier mba ho inona satria indraindray zay mety tsy afaka mihaino an'lisy rehefa lahady na koa hoe mba tia hiveriny ianao hianatra an'ilay fandaharana tamin'ny voalohany na faharoa na fahatelo de zay de ny zay ataovy zay mahatonga anao misy zavatra misongadina any aminao ny fomba firesaka ampianariko le izy zao ny zanatsoratra rehefa miresaka de taritina ohatra hoe zany azo amin'ny teny hoe taritina le izy zany zao taritiko amin'izay fotoana zay reny zavatra reny manao ancrage any anatin'ny lohan'ny olona miresaka aminao de lasa tadidiny ho azy ianao de le ianao tadidiny tsy le ianao amahanao anao ny tena tadidiny fa lay zavatra noresahanao sy ny foto-kevitrao no tena tadidiny ao ray zay de faharoa mahaiza miaino zany hoe mianatra mihitsy zany manomboka zao raha ohatra ka te hopitarika mafy be ianao raha te hitondra tokantrano mafy be ianao de mahaiza miaino ny atao hoe mahay miaino de mifantoka tsara amin'ny olona miresaka aminao de akoatr'izay fantaro hoe inona ny tena tiano tenenina ao ambadika izany zavatra ny tenenina zany sany fandrandray ny olona manodidina antsika tsy le tena tiano tenenina no tenenina de manomboka eo zany isika mifantoka kokoa rehefa miresaka ary tena atao vitan'le olona miresaka aminao mihitsy hoe tena mifantoka ianao de ny afantarana ny olona anankiray mahay miaino de reformuleny le zavatra ny tenenin'le olona ozy izy hoe raha azoko tsara zany de zao ny tiana ho tenenina ohatran'le ataon'le gara rehefa manao fandaharana antsika eto de ozy izy hoe ahay raha apiko kely de hovainy le fomba fitenenana azy de jereo tsara ty zavatra mitrango tena ny vo ny fiarahamonina misy karazana olona miteny hevitra izy ohatra hoe anatina fivoriana ray aman-dreny mpianatra ohatra de miteny hevitra izy de rehefa miteny hevitra izy de tsy mihaino ny olona fa misy olona anankiray mitsangana eo rehefa aveo de le zavatra nytenen'le olona anankiray mihitsy no nyteneniny fa namboariny kely fotsiny de izy no nenona satria izy mafy be amin'ny leadership fa tsy hoe nijanona tamin'le hevitra mahevitra azy fotsiny de indraindray tesitra le anankiray itsy mangalatra hevitra satria ianao tsy manana leadership tsy fahadisono mihitsiny zany de zay fantaro de ianaro manomboka androany hoe inona ny tian'ny olona ho tenenina mba ahafahanao mamaly anazy ampahatsorana inona ny filana ao anatin'ireo olona manodidina anao reo tadidio fa misy filana daholo ny olona rehetrarehetra io zany ny olona rehetrarehetra na tianao na tsy tianao de tia fantatra izy hoe ilaina ave izy eo amin'ny fiainana io zany rehefa miaino azy ianao de lasa mahatsapy izy any anatiny any na ny subconscience ny aran'izay ho resantsika amin'ny fotoana manaraka hoe inona ny atao hoe amparatoka na ny subconscience lesona anankiray mbola angeza be koa zany fa mandeha tsikelikelytsika ny subconscience ny lasa mandray hoe ilaina ako de tadidio fa ny olona mila anao de tia anao de lasa tianao azy ihany koa de lasa mandroso isika fa ny problème atsika eto Madagasikara isika tsy mahay miaino isika tsy mahay miresaka isika tsy mahay miady hevitra ny antony satria isika atao an-trano de bedy foana rehefa maneho hevitra satria rehefa misy vahiny ao an-trano de tenenina ny ankizy hoe aza mandray resak'olon-dehibe fandana mivoaka ny atokotany diso sady zany le fitazana nanomboka tamin'izay fa rehefa misy vahiny de alao koa mba haneho hevitra ny ankizy manomboka eo izy de lasa mahay maneho hevitra diso zany hoe tsy fahalalam-pombo zany fa eo mihitsy izy no manomboka mianatra de ny manaraka ampiasao le boussole satria ny point anankiray ao anatin'ny leadership zany direction hoe mitodika makaiza tsara ny fitotiky ny machine na ny projet anao de rehefa aveo hainao ve no mitondra n'ilay projet idiran'le haisa fanao zany zay de ny akoatran'izay mitedava sujet anankiray tena hainao be no mife azy de fehezo tsara iny de ataovy tena farak'izay efikasy ianao amin'iny ataovy mihitsy ny hoe tsy misy afa-tsy ianao no mafy be amin'iny zavatra anankiray iny ok mety hoe samy manao développement personnel tsika fa ny ianao ity sujet ity de ianao tena mafy be mihitsy amin'le izy na ohatra koa hoe samy manao animation ary le gara sy ny animateur rehetrarehetra fa ile gara ny mafy be amin'ity zavatra anankiray ity de zay zany le tedavina ao anatina leadership matoa le gara zany zao mahavita manao animation satria misy toetra na leader ao amin'le gara
tadidio fa tsy hoe ny légar fa ny leader de mora mi-influencer ny olona manodidina anazy de ny animation tena zay mihitsy ary tadidio manomboka androany fa ny olona manao zavatra mampome de tian'ny olona foana io zany a anisan'ny mifandraika be amin'ny leadership ny fahaizana mampirevy ny fahaizana mampiome ny olona taritinao de jereo tamintsika tanam-pianarana ny prof mampome foana ny tena tiatsika ary tiatsika ho azy matièrany fa le prof le konjokonjo be sy mimenimenina foana ndreny na ny anao an'le matière ary tsika kambo de zay mihitsy le leadership de aza tonga de zaza makasitraka an'le gara mihitsy hoe aza mararaha andreny olona miteny ndreny ianao tsy matotra na ianao zao na ianao zao satria izy efa mikombona ny lohany ary misy miteny foantsika rehefa manao blague sy manao adalana de hoe nifokarongony indray satria izy tsy mahavita ohatry ndreny raha tsy mifokarongony fa tsika tsy mifoka fa mahavita andreny de zay zavatra a mila mafy be fotsiny tsika ao anatin'ny lohantsika satria ny leader ery ambony ery de le mpisintona be da be ato ambany ato aza miala amin'ny mahazatra eto samy fitetaka amin'ny tany eto ihany de zay mihitsy ny toesaina malagasy mila hovaina manomboka androany dao tsika isentikely ary alonjaka naraka hira atsika de toizatsika sady hiditra anatin'ny tapany fahatelo anatin'ity resadresaka anatin'ny développement personnel sy ny leadership tytsika rehefa avy eo okayara Kasanga jiaby tsy ndraiky tanteraka tsy zegny no atao andreraka andesigny agnary miefahita sy andropatagna miasa efa vita maro fikasagna sy tetiky ny voana nefa aza atao handrotagna na finoana olo tsy maty koa tsy amy fotoagna anazy faretagna tsy mikosazy saroko magnamboatra iakiviagna tsy mampivoatra zay maharitry ny vadina diala safosafua mifaliana niorambe izy fiafarany imbiazany aintany mialigny tsy mainsokiaka imbiaza masoa mipaliaka jiaby nahazo fana foagnefa ela ny fivavana olo jiaby nanazagny ko isiky zay niriny nanjary mantiny pasarotana ity tantara zegny hoazo alika ho fambara fa hoavy tsy ohatry zay ny fotoa yasanga ela katanzao ni fimu buana mareta saroko magnamboatra iakiviagna tsy mampivoatra zay maharitry ny vadina liana safosafua mifalia iorambe misy fiafarany imbiazany
eny re tapany fahatelo a anatin'ity fandarantsika ity a tany amin'ny voalohantsika nyresaka ny makasika ny fahaiza mitarika ny rafitsaina ireo taharo dimy a izay nitohizana tamin'ny tapany faharoa izy teo dia ny leadership amin'ny ankapobeny mihitsy koa misy andreo teboka maromaro a inona no amaranantsika ny tapany fahatelo ity zany hoe amaranantsika ny fandarana mihitsy a amin'izao a lahady izao. Ny amaranantsika azy a misy toetra anankitelo izay takina amin'ny tsy entrepreneur ny leader ireto resako reto a dia rehefa avy eo a ny farany dia hoe ny fahaizana mikôty fantadidio fa ny leader dia tsy maintsy mahay mikôty zany hoe le mikôty tiako tenenina tsy hoe mikôty sipa fa mikôty ny olona manodidina azy na lehilahy io na vehivavy a mba ho resy lahatra amin'ilay projetany io zany tena projet amin'ny mihitsy io a izay ampidirina ny anatin'ny lohan'ndretsy olona hotaritany ndretsy dia ho resansika izay rehefa avy eo zany hoe technique de persuasion le resahany eto fa tsy hoe technique de drague zany hoe tsy midrague zany fa mipersuader dia ny toetra anankiray dia adino koa le tokony resahana tamin'ilay voalohany ankoatrany hoe fahaizana miaino a dia mila manao efficace tsara dia mila lasa extraordinaire zany hoe misy zavatra tsy mitovy amin'ny sarambabe an'ny olona eny aminao dia ny ankoatran'izay a mila manana souplesse zany hoe sady hainao ny miresaka amin'ny mpangataka mahantra ny mpanera no hainao no miresaka amin'ny filoham-pirenena zany hoe ianaranao zany zay manomboka androany hoe mila manana an'izay ability ozy izy ny tena anglisy hoe sady hainao ny miresaka zavatra avolenta be no hainao no miresaka amina olona mety tsy hatakatra hevitra ambony be. Ao anatin'ity fandarana ity moa zany tsika izay le tenentsika hoe tsy ny olona rehetrarehetra no liana aminy fa zay mahatonga antsika hoe manao parabole manao ohatra be da be a isika malagasy raha teo a mifandrindra be amin'ny rafitsaina malagasy ny fanaovana oham-pitenenana ny fanaovana angano zany hoe ny lohan'ny malagasy ny rafitsaina ao anatin'ny malagasy a dia misokatra misimisy kokoa sy manao analyse misimisy kokoa rehefa omena tantara sy omena oham-pitenenana dia eo fotsiny zany no hoe sokafo fotsiny sainao mba hatakatra hoe inona ny tena afatra ao ambadika zany parabole zany ny tombony ho antsika eto anatin'ny fandarana dia sady omentsika ny lesona no omentsika amin'ny parabole dia manao illustration be da be sika dia ny ireto toetra telo reto zany mila ambolena mila foronina isanandro a dia ny culture de vision zany hoe olona manana vina ianao isanandro ny atao hoe olona manana vina dia olona mijery lavitra ianao tsy ny androany ihany no hitanao miaina amin'ny fahafenoany ny androany ianao fa sady mijery lavitra be ianao ny afantarana ny olona visionnaire eo anivon'ny fiarahamonina dia raha ohatra ka milalao izy dia efa mahita izy hoe rivato ry mila alana fa misy karazana olona tonga dia milalao fotsiny izy na misy karazana olona tonga dia mahita hoe misy hazo miantony ry ambony mangry fa tokony alana sao dia milatsaka amin'ny ankizy eo zay zavatra zay a ilay atao hoe vision hoe mijery lavitra kokoa tsy ny eo ihany zany hoe raha manao zavatra izy a dia efa mijery izy hoe ny fetraika an'ity zavatra ataoko ity afaka herinandro ohatr'izao afaka heritaona ohatr'izao afaka 5 taona dia ho lasa izahako dia ho anahy manokana zako njakadala ny nofinofo koa ny vinako dia hoe i move on dia lasa plateforme anankiray ngeza be eto a Madagasikara dia eo ambonin'ilay plateforme ohatrany hoe anao trano zany tsika dia alamina aloha le plateforme dia rehefa milamina tsara ny plateforme dia afaka manangana zavatra be da be tsika eo amboniny dia zay mahatonga ny hoe ny membre ny move on dia lasa tsy maintsy mamorona projet ho anazy tahaka ny riza zany zao amintsika amin'ny teny zao misy an'ilay formation aty amin'ny Notre Dame efa nandeha omaly sabotsy momba ny développement personnel omaly dia ny androany leadership hoe tena zay mihitsy le izy hoe lasa tombony ho an'ny tanora malagasy move on dia eo ambonin'ny move on zareo satria move on manana visibilité dia lasa misidentifie amin'iny fotsiny izy zany hoe mba efa misy plateforme milamina zany eo a ahafahany manangana projet anankiray tsara be na ahafahany manangana hoe inona le tena tiany dia izay fifanampiana sy fifamenona izay le voizina ao anatin'ny move on dia ny toetra anankiray a dia ny
sens de responsabilité na hoe ianao a dia manana foronana sy manana fitondran-tena tena tompona andraikitra. Ahoana natao hoe olona tompona andraikitra? Ndao mba ho vavahantsika kely zay aminao miaino zany zao inona natao hoe olona tompona andraikitra. Fa ao anatin'ny lesona izy dia hoe natao hoe olona tompona andraikitra dia olona tsy mandrimandry, tsy mahita tory izy a raha tsy vita izay zavatra nakinina taminy. Ny olona tompona andraikitra dia voalohany indrindra tompona andraikitra tamin'izay notenenina izy. Zany hoe rehefa niteny izy hoe zao le zavatra ho atao dia tompona andraikitra amin'iny izy. Raha vita iny tompona andraikitra izy, raha tsy vita iny tompona andraikitra izy. Ary ny ahafantarana ny olona tena tompona andraikitra dia olona tsy manilika ny fahadisoany any amin'ny olona hafa. Dia jereo amin'izay ary ny fomba fitondran-tena antsika malagasy, isika dia tsy tompona andraikitra zany. Maloto ny arabe dia mairany tsy miasa na hoe tsy mandroso ny zao satria ianona na tonga an'io ary manomboka ny ampianarana io tsy vita ny devoir satria tapaka ny jiro. Dia mahita excuse foana fa ny olona tena tompona andraikitra dia assumeny ekena raha ohatra ka nisy fadisony eo dia tonga dia manaiky izy hoe ok izany na tonga n'io tsy nety fa tsy hoe manilika andraikitra ny amina olona hafa. Ny zava-misy eto Madagasikara araka ny filazan'ny ray aman-dreny raha makavelo zay satria izay mianaka miara-miasa sady miray projet dia ozy izy hoe ny zava-misy eto Madagasikara dia olona tompo-toerana ny betsaka fa tsy tompona andraikitra. Zava-dozy zany. Fa ny ahafantarana zany zao ohatra hoe samy dokotera dia ny olona tompona andraikitra raha misy marary iraisiny ao satria izy dokotera dia tsy mandrimandry izy amin'iny hoe nanahoana raha zay le marariko ka raha tokony hiditra amin'ny sivy izy rapitso amin'ny fito sasany izy efa tsy mandrimandry any an-trano fa hoe andeha hijery an'le marariko hoe nanahoana zay le marariko omaly. Zay natao hoe olona tompona andraikitra tsy mipetrapetraka mieritreritra foana izy ny fiafarany le zavatra ataony. Io zany ambolena zany zay manomboka androany. Ry tanora malagasy, ry ray aman-dreny, ry olona rehetrarehetra afaka miaino manomboka androany ianao dia tady tio fa andraikitrao no mampandroso anao, andraikitrao no mampandroso an'izay vondrona hoentinao, andraikitrao no mampandroso ny tokantranonao dia andraikitrao no mampandroso ny manodidina anao satria tena tompona andraikitra isika ary mamolavola olona ho lasa tompona andraikitra isika. Dia ohatran'izay ohatran'io Facebook io mihitsy mantsy le fiainana le gara jereo ny zavatra mitranga ao anatin'ny miro an'le gara zao tsy mitovy amin'ny anahy mihitsy satria ile gara no tompona andraikitra amin'ny fiainan'le gara. Ohatran'ny hoe image kely zany parabola le hoe io le Facebook dia ile gara no tompona andraikitra inona no soratako ao dia inona ny sary ho avoakako ao dia ohatr'izay mihitsy le fiainana. Fa misy olona tsy manova photo de profil mihitsy izy sady tsy misy nininina mihitsy eo amin'ny murany satria tsy miasa saina amin'le Facebook izy na hoe mety tsy manana hevitra izy hoe inona no ataony fa mba manao Facebook ny olona dia mba manao koa za dia tahaka nio mihitsiny zany le endrika le atao hoe fiainana. Samy tompona andraikitra isika dia samy manao zay mety aminy fa anjaranao no mamantatra hoe inona ny tianao par rapport aminao sy par rapport amin'ny olona manodidina anao sy ny olona mijery anao. Dia eo jereo fa ao anatin'ny Facebook misy karazana olona mpanakihana foana dia eo no ahitanao hoe ahoana niovy anao sa tsy niova par rapport amin'le olona nanakihana anao. Fa ndraindray isika mitondra hevitra vaovao sy isika leader dia manana problème foantsika ho tsongolohan'ny olona. Ny antony ianao leader ery ambony ery dia le olona hoa ety ambany dia ny zavatra tazany avy aty ambany faladi maloto tsy fitombenana nitany noho izany le zavatra tsy milay foana any aminao no resahana eo satria izy ambany tsy takany ny hevitrao. Fa ianao le ery ambony mahatakatra hoe zany lohan'olo le lo be da be kidy lo misy atodo zany olombelona ireo ambany ireo fa tsy hoe vodina faladi no tazana. Dia samy hafa mihitsy zany fomba fijery. Io zany ny olona mpanakihana satria sady reraka ny hatony mendrandra foana hoe inona ary zany hevitra zany satria tsy takany zany. Zany alao izy menimenina eo fa tsy hoe satria menimeninareo dia hijanona ako hajanoko any io. Zay zany zao lasa tsy tompona andraikitra ianao satria ny influencen'le olona manodidina anao. Zay dia ny point fahatelo ny fahaizana mamorona, mahaiza mamorona hevitra, créativité zany io. Tena ty lesson ty zany zao tena mila manao atélé mihitsy ty fa tsy vitantsika eto amin'ny radio. Io zany dia misy fandraisana anjara mba hoe miteny mihitsy ny mametraka fahatanena sy miteny. Fa ny créativité tsy hoe misy formule be ohatrany ahoana ny créativité fa hoe sahy fotsiny maneho an'izay fahatsapana ao anatinao
saia manonofy a saia mamorona zavatra vaovao aza matimaty amina kopia tsy hoe satria ianona manaotra zao dia andeha anaotra zao koa na anao kopia ary ianao dia ataovy foana hoe misy zavatra niova kely tao anatin'le izy fa ny problème antsika dia zao ny fomba nampianarina antsika mihitsy a izay mahavita copie coller no mahazo très bien izay mahavita dicté tsy misy diso mihitsy a no mahazo très bien hany ka na manao na manoratra aritsika dia tsy maintsy misy fomba fanondratana an'le hoe tsy maintsy mainga eto miboribory dia maketsy dia zay vao manisy rambony fa raha vao misy ankizy manana créativité ohatra hoe ny rambony nataony voalohany amin'le dia zay izy vao nanao boribory dia bedin'ny mpampianatra izy nefa nizay mihitsy le créativité dia io zany système le fomba nitaizana atsika mihitsy no manimba an'izay fahaiza mamorona zay ary zay foana mahatonga an'le izy hoe rehefa manana hevitra vaovao ianao dia soketain'ny fiarahamonina foana hoe adala soketain'ny fiarahamonina foana hoe mifokarongony soketain'ny fiarahamonina foana hoe misy devoly satria izy tsy manana créativité fa ianao manana noho izany a manomboka androany raha ohatra ka te hitarika raha ohatra ka te hitondra zavatra anankiray ngeza be eo ny amin'ny fiarahamonina dia efa mivonona amin'ny taimbava sy ny fanakianana fa io tsy maintsy misy ary matoy ianao zay nisy nanakihana dia satria ianao nanao zavatra fa raha ohatra ka olona tsy hitan'ny olona ianao fa nidy fotsiny tany an-tranonao tany tsisy manakihana anao zany eo noho izany a nikihana zany a dia fahaizana mamaritra hoe nanao zavatra ako matoa nisy nanakihana ary porofo reny fa nanao zavatra isika porofo reny a fa mandeha any amin'izay tiatsika tongavana itsika matoa misy manakihana ary fomba filaza foana amin'ilay be le hoe ary rehefa misy manenjika nge dia vao mainka miazakazaka mandeha mafy dia enjeo mihitsy movona dia enjeo mihitsy njakadala dia enjeo mihitsy le gara mba hiazakazaka misimisy kokoa izy a mba ho vetivety izy dia tonga any amin'ny tanjony misaotra io rehetrarehetra mpanakihana sy mpanenjika tsy maintsy misy zay fa reny mola anisan'ny hoe sirasira ihany koa mampatsiro sady anisan'ny zavatra anankiray mampiezaka ihany koa reny arak'izay voalaza zay hoe mampiezaka anao foana ary reny kosa koa ny amin'ny lafiny ray misy koa ny tsara raisina ihany amin'le kihana siana satria misy ekena hoe misy ny mpanakihana mana ratsy fotsiny tsotro zao tsy manana hevitra fa justa mana ratsy fa misy ihany ny manakihana satria mahita izy hoe tokony zao marina ary ny hoe tokony ampinana hoe tokony zay ny tokony hitondrana fa ny fomba fandraisana kihana tena miankina aminao foana ihany a hoe raha ohatra ka olona positif ianao no nisy nanakihana critique destructif moa ny ilazana anazy hoe manakihana mba hanapotika dia ianao raha ohatra ka olona positif dia niraisinao le izy ianao hoe tena mila dinihana marina zany a fa raha ohatra ka olona négatif ianao a dia le olona nanakihana mety hoe ho fanatsarana zavatra ny antony nanakihanany dia ozy izy ianao hoe le ty zavoana koa nikianinao amin'izay fotoan'izay a ianao zany négatif fa misy karazana olona mihitsiny a mety hoe satria izy tsy mahavita ohatry ny nataonao fa mba teanao koa izy dia ianao nikianiny ary zahako sy ny mouvana victime be amin'izany mihitsiny a izy sy nany amin'ny fiangonany ihany no tsy mahavita fa rehefa manao asa soa i mouvana dia hoe rehefa manao zavatra dia aoka tsy rehefa manao ny tananao akavia dia aoka tsy ho fantatra ny tananao akavanana sa hoe ahoana moa ohatr'izay le fomba filazany azy hoe rehefa manao nareo dia ataovy any mangingina dia ozy zay hoe nataonay le izy dia navoakanay le izy satria izay a mitarika fanovana eo anivon'ny fiarahamonina io zany a mametraka sary izahay mba ho hita amin'ny fiarahamonina hoe azo ataony manao tamin'le mizara atsika io resahaka io ary mandraky ity ny androany a lasa misy mizara atsika any iosy any fianaratsoa any atsirabe any adego natombokotsika le izy ko inona moa ny ratsy amin'izany tsy hoe te ho matika ambonge zay hoe navita matoa navoakanay le izy ary mbola mihodina any amin'ny Facebook mandraky ity ny androany ny sariny mizara atsika mba ho fanairana ny olona hoe misy zavatra azo atao hoe aza miandry feniny eo ampelantanana tamin'ny mizara atsika nge misy olona nanana efa-jato kely dia nalefany tany amin'ny compteny ny mizara atsika nisy olona nanana 10,000 nisy olona satria tena zay mihitsy ny hoe erikerika mahatondra drano le izy a dia navita nanome sakafo ho an'olona efa-jato tsika teny tany Antananarivo tany Analakely tamin'izany dia mankasitraka ho anareo mpiain'ireo zao mety nisy nandray anjara tamin'le mizara atsika fa tsy tadidinareo na mety tsy fantatrinareo koa hoe mouvana nanao an'ilay organisation fa noho n'ilay organisation nisy sady tianareo ny andray anjara dia nandray anjara fotsiny ianareo dia mirahasoa indrindra. Mbola manana minitra maromaro kely tsika raha ohatra ka hoe misy ny famotinana sa mbola misy hay mbola mitohiny mbola misy le fahaizana mitohy hay dia iny anankiray a ny
technique de persuasion le resantsika eto hoe fantaro a ireo olona inona ny tian'ireo olona ireo. Raha ohatra zany zao za zao fantatry le gara hoe ohatra zao de io ny voloko io volobeako io a de raha io ny resahan'le gara amiko de tonga de tiako be no miresaka an'le gara satria misy zavatra ety aminah ko resahan'le gara de lasa miaino an'le gara de rehefa mamoaka ny hevitry le gara de lasa enoko am'izay le izy rehefa avy eo. Zay zavatra zay mila ianarana manomboka androany. Ny olona iresaka aminao fantaro hoe inona ny zavatra tiany, mety ho hitanao amin'ny fomba fiakanjony, mety ho hitanao amin'ny fomba firesany. Jereo a fa raha ohatra ka manana olona mpiara-miasa ianao zany zao de nanao volo milay be izy androany maraina de hozy izy ianao hoe wow milay be ny volonao zany androany fa iny tadidiny foana mandra-parivo ny andro hoe milay be ny volony ka ninninona ho tenenina hoe zara angamba ivitany rano ary ambany a de izy mbola mieritreritra foana hoe milay be ny volony de lasa izy mandeha mividy rano. Teknika zay te ampiseho an'le volony izy de zay zavatra zay mety hoe manipulation fa ampiasao amina zavatra milay le izy de zay a ianarana mihitsy ao anatina leadership hoe tena teneno ny zavatra milay any aminazy. Raha ohatra ka misy mpivarotra ianareo de aza maika foana hivarotra n'izay zavatra anananareo fa resao aminazy hoe inona ny tombony. Na mety hoe kiraro no tianao amidy a de izy manao kavonorona de mety ozy ianao hoe wow tsara be ny kavonorona anao fa mora kely aminazy no hividy an'le kiraro rehefa avy eo fa za tonga de miteny foana hoe ty kiraro ty de tsara be fa mba enony hevitry ny olona. Zay a teknika anankiray amin'ny manaraka omeko indray ampiaro aloha zay manomboka androany de tadidio fa rehefa manomboka leader ela de tadidio fa misy olona be da be manaraka an'lahy eo de misy vehivavy be da be manaraka an'lahy eo. Noho izany ireo vehivavy ireo de indicateur fa mafy be amina leadership ela raha lehilahy. Raha vehivavy zany mondry i de mandidina lasa misy lehilahy be da be de le charisme taitra le charisme tany aminao. Ny charisme moa zany no miteraka charme de voatariky le charme anao reo olona reo ohatrina zao za zao bandy ratsy be tsy bokosy mihitsy manodidina anahy misy sipakely manja be da be de indicateur rehefa tsy hoe andeha ho kotikotina ho vadivadina daholo reo zanak'olona reo rehefa avy eo de mila hay zany no mitondra tena amin'izay fotoana izay hoe ok efa manomboka mandrosa manao ahoana indray ny karazan'ny olona manaraka manao ahoana indray le izy zay satria natsapa tena ary zareo ao anatin'le izy hoe considéré matsapa tena ary zareo tao anatin'le izy hoe misy zavatra milay any aminao de lasa manaraka anao izy de foaziny zay manomboka androany. Jereo raha Jesosy be da be ny olona manaraka anazy de misy vehivavy be da be eo de misy ankizy kely be da be eo fa le olona le miseho anazy ho masina mihitsy ny tsy tia anazy le miseho mpivavaka be tao am-piangonana ny tsy tia anazy satria le rony koa mba te hitarika olona ohatra n'io raha Jesosy zanaka mpandrafitra io fa le rony tsy nahavita de zay natonga an'le hoe misy foana ny kiana de misy foana ny fanenjehana de zay mihitsy le izy samy hafa zany natao hoe tsara tare anao sy hoe maty ho ty anao de ataovy zay atonga anao ho maty ho ty satria ireo olona rehetrarehetra manaraka anao reo matoa izy manaraka de misy zavatra tiany any aminao ary ireo olona manaraka ireo mety tsy ny zavatra ataonao ary no mety mahaliana azy fa ianao mihitsy satria ianao misintona amin'izay fotoana izay mila mahay misintona ianao de mila mahay mitondra tena ao anatin'izay fahaizana misintona izay fa vetivety kely de simba raha vao tsy mahay manetry tena ohatra hoe misiba be da be 5 zany ao anatin'ny association an'lahy de kotikotian'lahy daholo de rahan'lahy daholo tonga de simba ny organisation an'lahy tsy misy eritaona de samy zareo ary samy teny hoe za koa nge efa nikotiny ay za koa efa niarahany za koa zao de hoan'ny bandy zany raha ohatra ka misy bandy any mety hoe tsy mahasamy mikôty sipa mihitsy na tsy mahay mikôty sipa na tsy fantatro noho ny fitaizana sy ny fiarahamonina de mianara leadership de alamy no mifidy rehefa avy eo ho izy amindreo sipa reo tilla satria ho be da be mihitsy eo rehefa avy eo zay ndao faranana ny fandarana amin'ny alalan'ny famitiana ary ny zay voalaza rehetrarehetra ho any androany zay loha hevitra leadership no nintsika tato anatin'ny développement personnel sy ny mouvon ary ny fandarana teto amin'ny RTA ny alana amin'ny njakadala sy legara animateur. Raha fitinina zany le izy de hoe voalohany indrindra aloha atovy mivaingana ao anatin'ny lohanao ny nofinofy. Inona ny nofinofinao? Inona ny fanirinao? Valio le fantaniana any amin'le fandarana faharoa izay azonareo alaina any amin'le gara le hoe te ho lasa iza ako, te hanao inona ako, te hanana inona ako. De ireo ny famalinandreo rehefa mahazo valiny anareo de valio hoe famaninina. Ohatra zako njakadala de te ho za no voalohany amin'ny développement personnel eto à Madagascar famaninina.
dia le valin'le famaninina ohatra hoe satria za ty hanampy ny tanora, satria za ty hanampy ny mpianatra, satria za ty hitondra ny anjara borikoko eo anivon'ny fiarahamonina malagasy. Dia isaky ny mahita fiarahamonina malagasy a, na isaky ny mahita tanora, na isaky ny mahita mpianatra, dia lasa teo voalohany eto Madagasikara ao amin'ny développement personnel. Dia zavatra izay zany zao ianarana manomboka androany. Raha ohatra hoe reformulena kely le izy a, raha nainiaino ianareo zany zao dia hoe zao ny ao ambadika le izy hoe famaninina no manao ny ataoko. Isaky ny hanao zavatra anankiray za dia valiko foana hoe famaninina no manao ny ataoko. Amin'izay fotoan'izay ianao tsy diso fanantenana intsony rehefa ohatra ka tsy mifanaraka amin'ny tianao hatongavana le izy, satria fantatrao tsara ny antony nanosika anao nanao an'le izy. Ao mety hoe tsorarahin'ny olona ny zavatra nataonao, satria fantatrao ny antony nanosika anao. Noho izany tsy ny olona tsy mankasitraka no olanao rehefa avy eo fa ianao sy ny tanjonao. Dia rehefa avy eo a ampiasao ilay tarodimy a, nofinofy a, ny haisifanao mila mifanaraka amin'ny nofinofy a, safidio tsara ny olona hinamanana dia mahaiza mitrandraka an'izay ananana. Ary ny anankiray fadimy dia hoe fantaro hoe izy ianao, fantaro ny toetra ratsinao sy ny toetra tsaranao. Dia indraindray misy ny lazain'ny fiarahamonina toetra ratsy ilay izy, fa indraindray ilay izy mety toetra tsara par rapport amin'ny tanjonao, noho izany miverina any amin'ilay tanjona foana ilay izy. Dia fantaro ilay toetra fototra ho an'ny mpitarika hoe mahaiza miaino a, manana zavatra miavaka any aminao, mety ho pôzy, mety ho fihetsika, mety fomba firesaka, mety zavatra tenenina. Dia aoka hahafe zavatra anankiray izay fantatra fa ianao rery ny tena mafy an'io zavatra io. Mila misongadina fotsiny zany ianao ao anatin'io, mila asianao taharo fanampiny le izy, ohatrany hoe misao dia misao tonga dia hoe mety paty sy légume, fa ny anao mety misy épice kely. Dia amin'izay fotoan'izay ianao no milay indrindra. Nefa tadidio fa le épice kely fotsiny a, dia zay fahaizana an'izay sy ny fifehezana an'izay milay be. Ankoatran'izay a, aoka anana fisainana mijery lavitra, aoka ho tena tompona andraikitra fa tsy tompo-toerana, aoka tsy ho matika amby fotsiny hoe zany président na hoe zahako no zao. Dia aoka anana fahaiza mamorona. Ny ankoatran'izay a, ny mpitarika dia tsy mitovy amin'ny chef. Ny chef anankiray a dia tsy haino io zavatra io, fa izy a mpanao dictature dia mpanasazy ny chef, manome baiko ny chef dia manasazy raha ohatra ka tsy vita le izy. Fa ny leader dia hainy mihitsy io zavatra io ary miaraka aminao manao an'io zavatra io izy. Izy ny modèle amin'ny zavatra ataonao io, zay no atao hoe leader. Dia ohatrana manokana tena tsy tiako mihitsy na rehefa antsoina hoe chef, satria misy miantsana hoe chef dia ozy afoana moa hoe za mifampisefosefo ranga fa tsy ny culture na leader azy ireo eto Madagasikara fa te ho chef daholo. Noho izany lasa tsy misy leader mihitsy, lasa maty lay fahaiza mamorona fa lasa olona mpanakihana sy mpanasazy sy mpagnome baiko no misy. Zay. Eny ary mankasitraka ny njakadalintsika zay moa le hoe movona mankasitraka fa tsy misaotra dia mankasitraka nareo rehetra mpiaino ny fandarana ihany koa isaky ny alahady toy izao zay miamitombo foana isaka alahady ny mpankafihanyity fandarana ity zay anisan'ny mahafinaritra sy mahavelombolo anay zay satria tsy miteny foana miradana eto zay fa misy miaino misy sofina be da be miaino any ambadika any miaino ny fandarana dia mame fotoana ho amin'ny alahady manaraka indray. Ya, amin'ny herinandroany sika iresaka momba ny fiasan'ny atodoa sy ny atao hoe système VACOG. Aza miasa saina be hoe inona indray zao zany zavatra zany fa meno fotsiny amin'ny manaraka dia azonareo izy amin'ny miaraka amin'ny fanazavana be da be. Dia mankasitraka ny radio RTA eto Tamatavy, mankasitraka ny ekipa rehetrarehetra satria lasa zanaka trano movona. Dia mahafinaritra ny fiarahana sy ny fihinanana akondro sy papay sy ny fisotroana ronono. Dia mirary soa ho an'ny mpiaino rehetrarehetra, ny hany faniriko sy ny vetsovetso ny foko sy ny fanahiko dia hoe engane ho tonga zava misy izay ny fampizarantsika. Engane tsy ho lany andro ny fotoana ny enonao radio androany fa engane mba misy na ray na roa na telo fotsiny tamin'izay lesony zay, engane mba hitondra fampandrosoana ho anao ilay izy. Eny ary mirakoso indrindra veloma tompoko mankasitraka an'ilay gara. Sure. Radio RTA. Move on, move on, move on. Fandarana rahanao eto amin'ny RTA 102 FM iarana amin'ny Njakadala sy ny ekipa ny RTA Thomas.
Radio RTA. Radio RTA. izay iresantsika mahakasika ny développement personnel andraisana vahiny iresadresahana ny mombanao mombana iza moa ianao fantatrao ve ianao isaky ny alahady amin'ny efatrora tolakandro move on move on move on move on